220 ny maty, 427 ireo mitsaoponenana, trano 520 tafo midorana maikila, trano 570 voaroba sy nosimbaina vokatry ny resaka alatromby sy lonolony eo amin'ny fokon'olona monina ao an-drano-dambo sy Ambatsivala. Nanome baiko hamongorana izany ny filoham-pirenena androany. Mondial 424 iray volana sisa mandeha ny tsenan'ny fanambarana fahitalavitra na couleur na noir et blanc na katodika na écran plat ny tomba avy mampanamboatra télé. Teknisianina 300 avy amin'ny jirama kosa no efa miasa andromanalina miomana amin'ny mety sy ny fahatapahan-jiro hiatrehana izany. Tsy mitsaha mitombo ny zazaverina narindray aman-dreny isan-taona. Ankizy roa samihafa no narindray aman-dreny ka niraisy ny SPDDS Vonjimaika eny amin'ny fobe toerany. Ny iray nirendreny teny Anosy, ny iray kosa ny tsoahany reniny. Matetika tonga hatreny amin'ny fitsarana ny raharaha. Fomba vaovao amoahana kanety misy zava-pisotro. Tanana, ratsan-tanana no tena marina, toy ireny mikapakapa ireny. Ao anatin'ny 2 minitra, fihetsika mitovy hatrany, kanety zava-pisotro miisa 770 no potsitra tanteraka. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Tino atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanan'ny loto ho anakadikely lafy sy ny manodidina sabotsina mehana alasora sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona ny reto toeram-pivarotana ireto. Kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana. Zayahay. Et les enfants, dans quelques jours, on va célébrer la fête des mères. Quel cadeau tu vas offrir à ta maman? Un beau chine. Et toi, Fabio? Une fleur et un rice cooker. Nous allons acheter un fer à lisser pour maman. Et où trouve-t-on tous ces cadeaux? Chez Paul et maîtresse. VAOVAO, toujours meilleur. Société de production cherche des acteurs et des actrices de 16 à 50 ans en vue de produire une série télévisée. Envoyez vos CV avec photos 4x4 et photos sur pied à l'adresse email info@cool.mg ou à déposer directement au siège de Cool TV, Politique, ex-Somagel. Date du casting, samedi 24 mai 2014. Sous l'égide de la Fédération des sports Auto-Malagas, le club FMMSAM vous présente la 8e édition du Rallye Total, comptant pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes saison 2014, le 16, 17 et 18 mai. Cette première compétition de l'année, avec son coefficient de 1,6, va vous emmener dans une aventure hors du commun, avec en prime une épreuve spéciale long de 54 km du côté d'Arivunmam. Et surtout la présence d'un village rallye, une grande première dans le domaine du sport Auto-Malagas. Sponsor officiel, Total Madagascar. Transport officiel, Ford. Média officiel, Cool TV FM. Senia Saada, groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Yeah. Bolam tuyatani, bolam tuyatani, bolam tuyatani ni milliards. Plus de 1 milliard 400 millions ni tirent les ranquettes de plus dans la tsinaï 6 full mai 2014 zo. Azabino, atam ni rusasa ni fara 50 on a tapakila tirent les ranquettes de plus.
Mankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy manjohy hatrany ny fahita lavitra KOLO TV ampanajana no hiara-banao sy hanasananao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny fandriampahalemana avy hatrany nanome toromarika sy baiko amin'ny mahafilo faratapony 10 alin-dahy ireo lehibe ny tafika sy zandarimarivo vaovao ny filoham-pirenena era-jaonary-mampianina amerenina faran'izay aingana ny fandriampahalemana any amin'ny faritra atsimo amin'izao fotoana izao sy manerana ny nosy tsy maintsy apetraka ny fandriampahalemana ho hiatrany izy fa io no fototry ny fahafahan'ny vahoaka miasa ho an'ny famokarany fanadihadiny. Natrara 20 maty 4.700 ireo mpitsoa-ponenana. Trano 5.9 no dorana makila. Trano 5.700 voaroba sy nosimbaina vokatry ny resaka alatrombo sy lonony amin'ny fokon'olona monina ao an-drano-dambo sy ambaty tsy vala. Tamin'ny alakamisy valo mialasa tony ny atomboka ny raharaha. Ny zavatra nisy aloha zany raha ohatra ka pitsivina kely izy tamin'ny 9 May teo nisy le tao amin'ny fokotany an-drano-dambo sy fokotany ambaty tsy mivala. Zany toerana anakofanakaiky izy io eo amin'ny 2 km ny distance izy io ao anatin'ny commune ny Maromby district ny Ambosary nisy le rangaha anankiray zany mipetraka avy aty amin'ny toeran'ny ambaty tsy mivala izy io no nisy nipono amin'ny resaka halatra omby. De io toerana anankiroa zany raha tena marina efa nisy antécédent amin'ny resaka adi-tany sy resaka ferana alatrombo tamin'ny herintaona. Amin'izao fotoana izao vao tonga any amin'ny district ny Ambosary ireo zandarimisa 100 nalefa amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny farany herinandro andamina itira ratsy fandriampahalemana niteraka fifanafiana sy famonoana teo amin'ny samy malagasy any Ambosary atsimo ity. Ny zavatra mitranga any an-drano-dambo. Anjatony zany ny élément avy aty Antananarivo ny FIGN Fortisienne rehefa nanakany nanampy an'ireo zandary izay toerana. Marina fa io opération io dia opération gendarmerie manokana. Efa tonga ny toerana reo élément reo ary efa ao anatin'ny asany mihitsiny amin'izao fotoana izao. Colonel azafady efa azo ambara ve fa mijanona zany izay fifandonana eo amin'ilay fokotany anankiroa izay amin'izao fotoana izao. Zany izao satria ny élément-nay efa any amin'izao fotoana izao. Misy élément-nay any amin'ny faritra iny ariary mihitsy ny tena ampidian'ireo élément reo. Amin'ny comité ad hoc misahana sy mandinika manokana ny resaka tsy fandriampahalemana eto Madagasikara izay nivorota Tsimbazazy marany io dia amin'ny fanomezana fitaovana sy fitsinjarana amin'ny tany finaminana amin'ny faritra menireno no isy amin'ny vahaolana eo ihany koa nefa amin'ny famerenana ny dina. Résolution fa niverimberina matetika teo dia ny fanamafisana ny dina zany hoe fanomezana fahefana ny vahoaka zany ny fokon'olona zany dia tokony masona zany hamadika ny dina ho lalàna ary tokony ho ekeny ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana zany ny dina satria agny fotony no mahalala ny mpangalatra io ka tokony ny fosokevitra sy ny vahaolana entiny agny fotony dia ny dina zay zany tokony amafisina ary avadika ho lalàna manakery ifagnaraka amin'ny lalàna misy eto idina amin'ny tsy fandriampahalemana. Nandritra ny lanonana fifamindram-pahefana tao amin'ny lehibe ny komandany tafika sy ny zandary nanamafisany filoha rajaonary-mampianina hery fa efa nifampiresaka sy nanolotra tolo-kevitra ireo komando roa vaovao ireo ny tenany amerenana faran'izay aingana amin'ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Ny fametrahana ny fandriampahalemana manerana ny firenena dia fanampy lehibe napetrako ary efa nolazana teo tsy maintsy rehetra firenena mba entina mahasoana ny firenena dia sy hoan'ny vahoaka malagasy. Tsikaritra ihany koa fa lasa manahirana ankehitriny manontany sy maka vaovao amin'ny tompona andraikitra eto amin'ny firenena hatramin'ny filoham-pirenena. Ekena ny tsy maintsy arovana mafy ny filoham-pirenena saingy manao toena ny asam-panao gazety zany indraindray. No ny ary fianatra mihoatra fifindraindray ve no mahatonga izany sany mpitondra mihitsy no misafidy ny mivehivavy. Arak'izany trano mahatratra amin'ny 20 ao an-drano-dambo no nidoran'ny pona vao ambato sy vala mahery ny 300 kosa no potika tanteraka raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC androany ny tsopinenina arak'izany ireo pona ao an-drano-dambo efa mahatratra 1000 ireo mpitsopinenina tonga Ambosary atsimo namory ireo mpiara-miombinantoka rehetra arak'izany ny BNGRC ny alarobia farany teo andinina ny paikady andamina ny toetrara any an-toerany fanampanazavana. Paikady voalohany dia fijerena ifotony ny fototry ny olana ary famerenana zany antsoina hoe fandriampahalemana any an-toerana zay nataon'ny OMC any an-toerana taritin'ny chef de district zany ny famerenana zay ary eo koa le hoe fampihavanana
réconciliation zany mba tsy hiverenana zavatra toy izao intsony. Rehefa vita zay dia faharoa dingana faharoa dia ny fitondrana reo fanampiana zay azo entina ho an'ilay olona zay ataontsika hoe mpitsoponena traboina zany. Ny 20 Meo avy izao no fantatra fa hanomboka ny famerenana ireo mpitsoponenana avy any amin'ny toerana ny avy iny. Mahatratra 17 camion isan'izy ireo raha nitatitra avy amin'ny BNGSC hatrany. Nisy ny fanomezana avy amin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina hanampiana ireo tsy manan-kialovana ireo androany. Fa io maraina kosa nototosan'ny lanonana famindrapa-efana ara-miaramila teo amin'ny lehibe ny komandin'ny tafika malagasy ny général de division Ndriarjona André nosoloana ny général de division Rasolofinirina Benik Xavier sy ny gendarmerie-pirenena ny général de division Ravalomanana Richard nosoloana ny général de brigade Rakoto François Rodin teny amin'ny kianjabeny Mamas ny izay narahina matso lehibe nototosain'ireo vondry tafika sy zandarma manerana ny nosy tonga nanome voninahitra ny lanonana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina Pianna ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Takolo Roger ary ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila mazava ho azy. Ny solotena ny États-Unis miasa eto amintsika ihany no maso vahina natrika ity fotoana miaramila lehibe ity. Fa tokony azo ny tombontsoa rehetra, tokony hanana ny solombavambahoaka eny amin'ny anteny meram-pirenena raha ny fanazavan'ny Prime Ministre omaly. Ialana amin'ny risiriso sy ahafahan'ireo miasa ao anatin'ny fahalalana no anton'izany. Raha tsy ahiviny ny fitambaran'ny hofatrano sy ny indemnité ary ny vidin-jiro sy ny rano isam-bolana fotsiny no efa mahatratra hatramin'ny 4,7 alina sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary ankoatra ireo karama sy ny tambo-karama rehefa mivory toy izao ny fanazavan'ny Prime Ministre. Ohatra mandroso tsara ihany angambany araka ny fijerako azy ka tsy misy atao izy mba hanana avantage mba hahafahany hoe mba libre zany ny eritreritiny mba hahafahany eritretra tsara ny Madagasikara sy ny Malagasy. Zay a? Sara tokoa. Nodimandry alina ny sénateur sy ministra teo aloha Level Boniface Piaradalana tamin'ny amiral Ratsiraka izy ary azo lazaina fa apikatroka ny zanona ela tao amin'ny antoko Arema. Ny nahitana azy faraparany teo amin'ny tontolo politika dia nandraisany anjara tao anatin'ny Alliance pour la restauration de la démocratie niaraka tamin'ny mangalaza Eugène Noelson William sy Jean-Louis Robinson aretina no nahafaty azy araka ny ampaham-baovao iray tamin'ny ity androany ity mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana sy ny mpiara-miasa rehetra eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Fantatra fa nisintona ny azo any Genève ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement Takolo Roger ifampidinika amin'ny vondrona Europeana no antondihany mahakasika ny fiara-miasa ny firenena malagasy amin'ny vondrona io. Vaovao nisongadina omaly ihany koa teto Antananarivo ny lanonana nandritry ny fizarana loka-anjatony tamin'ny fananana World Countries Awards 2014 voafidy ho firenena kanto indrindra maneran-tany na le plus beau pays du monde i Madagasikara omaly arivo saika noraofin'ny malagasy avokoa ny ankamaroany amboara tamin'izany araka ny vaovao notanteran'ny site media mass hatramin'ny omaly arivo. Nankasitrahana manokana avokoa na ny nahandro na ny pona na ny toetrandro ny vahoaka no voalaza fa mahay mandray olona indrindra amin'ity fananana ity. Fa eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray ito mandritry ity fitondrana vaovao ity ny fananganana trano mitovy karazana amin'ny trano mora sy ireo fototra-fitrasa ho an'ny vahoaka malagasy efa saika misy sopiny avokoa ankehitriny ireo trano mora rehetra namboarina manerana ny Madagasikara ary mbola maro no mitady izany isan'ny tanàna vaovao mijoro eny Anosiala izay misy hôpitaly sy trano borao-panjakana hatramin'ny fiangonana nidina ny jery akaiky ny fivoaran'ny asa teny an-toerana ny tompon'andraikitra samihafa omaly. Efa vita hatramin'ny 80% ny tanàna iray manontolo aorina etsy Anosiala. Isan'izany trano ho an'ny mpiasam-panjakana izay mitety-bidy 270 tapitrisa ariary ny farim-ponenana na ny appartement iray. Eo ihany koa ny toeram-ponenana na ny logements sociaux miisa 100 izay mitety-bidy 2,10 miliara ariary ny fananganana azy ireo. Manampy ireo ny toeram-ponenana iray izay modely amin'ny fenitra manaja ny tontolo iainana na ny maison écologique izay mitety-bidy 70 tapitrisa ariary. Tsy refiry intsony ny resaka trano mora taty aorian'ny tetezamita. Fantatra kosa fa politika mpanjakana ny fananganana azy ireny ary toy ao anatin'ny Repoblika Faefatra. Raha ny fahitana ny trano mora era Madagasikara dia efa saika ny manatompo avokoa ary mbola tsy ampy. Izay mahatonga hoe politique nationale ny resaka habitat sy ny logement eto Madagasikara no izany mila mahavoavaly ny filanimponiny
ka hatramin'izao izay vita dia efa manatompo avokoa ary be dia be maro dia maro fangatahana fa mila mandrindra zany ary izay mahatonga n'ilay ministera-panjakana ministra-panjakana natao andrindra hiara-iasa amin'ny ministera samihafa mba hisian'izay lamina izay araky ny filàn'ny vahoaka malagasy. Ho an'ny sampandra analogy manokana, 700 ankehitriny ny trano efa vitan'izy ireo manerana ny Madagasikara ao anatin'ity tetiasa irahana amin'ny fanjakana ity. Nijery ny zava-bita sy ny asa eo andalam-pandrosoana ny tompon'andraikitra omaly. Ho an'ny ety Anosiala manokana, tanàna iray manontolo no natao ahitana fokontany, positry ny polisy, zandary, toeram-panatanjahantena sy ny sisa anampy an'ireo tanora maro. Misy ihany koa ireo complexe sportif, misy koa ireo bâtiment d'infrastructure zay apetraka ohatran'ny hoe toeram-pitsaboana, postana gendarmerie, postana fokontany, ary ity moa zao de complexe sportif zao ty misy atsika eto ty izay no izy. Raha ny eto Anosiala dia misy ireo trano mora aloha satria tsy maintsy jerena ihany koa hoe tsy maintsy miara-monina itsika malagasy fa tsy afaka ny hoe hitokana ny sokajin'olona hafa. Ka eto amin'ity site-ny Anosiala ity zao dia misy ireo trano mora aloha zay misy 160 izany eto, dia misy ireo tranon'ny fonctionnaire, misy ireo trano zay nataon'ireo partenaire atsika moa zany amin'izao fotoan'izao raha eto Anosiala ny resahana dia ao ny sonapara zay efa navitan'ireo vilan'ireo, eo koa ny knaps zay tena eo ampanamboarana amin'izao fotoan'izao. Isan'ny fotodrafitrasa eo andalam-panamboarana ny hôpitaly be ny Anosiala izay arahana amin'ny fanjakana miasa amin'ny gouvernemanta sinoa. Ny volana septambra 2024 no andrasana ho vita ity fotodrafitrasa goavana ity izay ahitana fandriana 50 toeram-pandidiana sy fandraisana marary isan-karazany iantoan'ny gouvernemanta sinoa hatramin'ny fitaovana ampidirana jiro sy rano. Araka ny taremarika avy amin'ny Instat, hatrany amin'ny 770 malagasy no mipetraka amin'ny trano tsy mahafeno ny fepetra farafahakeliny ilaina amin'ny fahasalamana sy ny velaran-tany ho an'ny fianakaviana iray ahitana olona 5. Mbola lavitresaka araka izany ny fananganana toeram-ponenana manara-penitra eto amintsika. Androany nandray ny filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena ty Afrique Maktar Diop, ny filoha Rajonary Mampianina Hery teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha, ny fijerena miaraka izay fiara-miasa maika sy ho fanatsarany ny fiara-miasan'ny rotonta no ny fantohan'ny dinika. Izao fandalovan'ny filoha lefitry ny banky iraisam-pirenena ty Afrique zao dia noho ny fahitany fa tena demokratika ny anaovana ny fifidianana teto nametrana ny Repoblika faha-efatra. Niova ny politika ny fanjakana mahakasika ny paikady tantanana ny ala eto Madagasikara no tanterahana omaly ny fanaovana ny fiara-miasa eo amin'ny FAO sy ny fanjakana isoloan'ny ministry ny tontolo iainana tena teniny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny Anosy roa taona no faharetan'ny fandarana asa ka vola mitetina $700 no fanampiana ho tantan'ny ministera amin'izany efa mandeha ny famolavolana ny politika arovana ny ala tompon'andraikitra 70 nahazo fiofanana no anentana eny amin'ny faritra arovana eto Madagasikara. Mbola mijanona ho resaka kosa hatreto ny tolérance zéro no resahin'ny filohampirenena amin'ny famongorana ny fitrandrana ny asarobidy indrindra fa ny andrameny fanampana zavana. Anisan'ny olana amin'izao zany ny fisian'ny gabraraka sy ny raha malala moa zany nisy ny kolikoly tamin'ny fanomezana an'ireny permis ireny dia betsaka ny UMPF teo amin'ny fitrandrahana an'izay ala izay ka izahay zany dia anao sosokevitra eo amin'ny conseil de gouvernement ny anokafana an'ireny permis ho an'ny exploitation forestière izay ekena zay ara-dalàna fa satria misy ny ao amin'ny CITES zany dia tsy misy hazo tsy azo aondrana mihitsy fa ohatran'ny palissandre zao dia azo atao ny manondrana fa produit fini zany hoe produit fini zany na seza na latabatra na farafara na gitara vita amin'ny palissandre zay zany ny azo aondrana. Zay zao no mahatonga an'le olana any amin'ny ao Majengara rahantsika malala satria misy an'izay olana teo amina resaka hazo tsy nanara-penitra zay.
Ivadika pejy avakosa indray sika tanàna maloto firenena mikorontana ireo no endriky Madagasikara any ivelany. Isan'ny antony mampisalasala ny mpizahatany hitsidika any Madagasikara zany araka ny nambaran'ny filohan'ny filakevim-piratana ny ONTM Eric Couleur Omaly. Ny 9 ny tany fahatongavan'ny mpizahatany teto Madagasikara ny taona 2024 efa bolan'izay 7 sady ny tany fahatongavan'ny mpizahatany. Mbola tsy tanjona nefa io nanomboka Omaly tetsy anosy ny hetsika iraisam-pirenena mahakasika ny fizahantany fanampanazavana. Ny taona 2024 no fitaratra amin'ny fiavian'ny fizahatany eto Madagasikara. Nahatratra 75,7 sy 3 hetsy no isan'ny mpizahatany tamin'izany fotoana izany. Ny 9,7 sy 300 sy 7,9 hetsy izy ny taona 2024. Antony crise politique tsy fandriampahalemana. Ny fanotona tamin'ny fijoroan'ny Repoblika ny Indien fahatelo amin'ny International Tourism Fair fanamby amin'ity taona ity ny anakatra io tata amin'ny taona 2024 raha ny fanazavan'ny ONTM. Par rapport à l'année dernière, on a fait 2013-2014, on a fait à peu près moins 20% en termes d'entrée. C'est catastrophique. Sur la Réunion, on a moins 30%. Donc c'est tout ça. Là, on a l'Assemblée générale de l'Office national du tourisme. On doit aller au moins 4 à 5 fois à la Réunion avant la fin de l'année pour travailler sur le marché réunionnais. C'est pour moi un marché très important de proximité. Il faut qu'on travaille là-bas. Et je peux vous dire qu'à la Réunion, c'est juste l'aspect sécurité et de quelque part aussi, je pense, à une désinformation sur Madagascar. On amplifie toujours le problème sur Madagascar, alors que sincèrement, depuis que le président des îles Vanille, Didier Robert, qui est président de la région Réunion, le ministre Saint-Ange est là, on a marché dans Tana, comme on dit, by night, et le soir, ils sont bien même rendu compte que Madagascar était vraiment pas dangereux. Donc, on prévoit, on dit aux touristes de faire attention, mais je veux dire, on est un des pays, encore une fois, je le dis, plus sûrs au monde. Il faut se le dire. Izay endriky ny nosy any ivelany izay no ovaina amin'ity taona ity. Olana nefa nisehatra ny fitaterana anabakabaka ka nanome tokony filoha Rajaonarimampianina fa andray an-tanana io sehatra iray io nandritra ny fandraisam-pitenenany. Je veux vous assurer que le dossier aérien sera au cœur de mes priorités et de mes préoccupations dès la semaine prochaine. Vous comprendrez tous qu'après 5 années de fluctuations politiques, il n'est pas été simple, en quelques semaines, de remettre le pays sur les bons rails. Ceux qui nous mèneront vers la relance de l'ensemble des activités économiques et permettront d'envisager la réduction du niveau de pauvreté du pays. Après cette période consacrée au retour à la constitutionnalité, nous allons pouvoir nous atteler maintenant à des tâches plus techniques, centrées sur les priorités économiques. En ce qui concerne le tourisme, dont la promotion est assurée par l'Office national et l'ensemble de la vingtaine d'offices régionaux de tourisme, j'ambitionne de vous apporter les ressources nécessaires afin de mieux remplir vos objectifs. Andrasana noho izany ny fepetra ho raisin'ny fitondram-panjakana amin'izay fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany izay. Isan'ny hetsika samihafa ampiasaina amin'izany ny teknolojia anatsarana endrika ny Madagasikara ny ivelany. Mpandray anjara 7 no mampiseho ny hakanton'ny Madagasikara mandritra ny International Tourism Fair etsy amin'ny Carlton Anosy. Anisan'izany ny île Vanille izay manambatra ny nosy enina aty amin'ny ranomasimbe indianina. Soyez absolument convaincus que notre mobilisation, celle de tous les membres partenaires des îles Vanille, est totale, elle aussi, pour la réussite du tourisme comme levier essentiel du succès économique de nos territoires. Je tiens également à remercier Monsieur le ministre du Tourisme de Madagascar et je voudrais ici saluer la qualité des échanges que nous avons eus tout au long des premières séances de travail consacrées aux îles Vanille ces jours derniers. Anao ahoana ny tany fahatongavan'ny mpizahatany amin'ity taona 2024 ity, na dia nahitana fiakarana teo amin'ny 700 teo aza teo anelanelan'ny volana janoary ka hatramin'ny volana aprily, mbola lavitry ny vinavina izay napetraky ny ofisy pirenena misahana ny fizahantany izany. Iray volana mialoha ny anomboan'ny fiadinany amboareran-tany amin'ny baolina kitra tao an'i Brésil, anaona ny fahatapahan-jiro mandritra izany fotoana izany etsakilan'izay aloha efa manomboka misokatra ny tsenan'ny mpanamboatra fahitalavitra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Manodidina ny 4 na 5 isan'andro ny fahitalavitra raisin'ny mpanamboatra iray amin'ny ankapobeny ankehitriny raha toa ka 2 isan'andro na tsy misy izany teo aloha fanadidina. Ankoatran'ny mampanamboatra ny fahitalavitra miloko, ny telo amin'ny fahitalavitra amboarina eto amin'ity toerana ity
no fahitalavitra tsy milokona noir et blanc. Indray mandeha isam-bolana eo kosa no misy mitondra eto ireo karazana fisaka na ny écran plat. Ankehitriny, iray volana mialohan'ny mondial tao an'i Brésil, na ireo fahitalavitra simba efa ela sy efatra nainy aza misy mitondra amboarina eto. Panina zany misy karazany maromaro ihany izy. Zany hoe tena betsaka tonga zany dia ao amin'ny resaka alimentation sy ny resaka ligne. Saika iraisana amin'ireo atelier samihafa eto an-drenivohitra izany. Teto Ampasapito noho ny fisian'ny mondial nanokatra atelier manokana ireto tanora ireto. Nametraka latabatra teto amoron-dalana izy ireo mba handraisana ireo fahitalavitra simba. Noho ny fahalafosan'ny fahitalavitra vaovao izay manodidina ny 9 alina sy iray hetsy ny farany tsotra ka mahatratra 9 tapitrisa ny efa raitra dia mirona amin'ny fanamboarana izay simba ny ankamaroan'ny mponina. Tsy nampiakatra ny saran'ny fanamboarana fahitalavitra nefa izany fa miankina amin'izay simba ny vola takiana. Efa mibetsaka ny mpanao tele tonga eto aminay eo amin'ny efatra eo na isan'andro eo. Ka arakaraka ny mpanina io zany izy. Raha alimentation zao no maty dia eo amin'ny 125 à 251 no anaovanay anazy. Dia ny ligne koa mitovitovy amin'izay ihany satria ireo saika mitovy ihany ny anina amireo. Efa manomboka mifantoka amin'ny pitsipitsy madinika amin'ny fandraisana ny sary sy ny feo ihany koa ny isa-tokantrano ankehitriny. Vokatra izany efa manomboka misokatra ihany koa ny varotra antenne. Tsy dia mifidy loatra ihany koa ny mpanjifa ary isan'ny be mpitady itony karazana antenne amidy ny an-dalambe itony. Izao zao azo akaikaiky izao mondial zany dia malafo telo na roa anatin'ny ray andro fa atao alohaloha tao tsy nalafo mihitsy zany. Fa zao izy vao mba mandrairay hoe telo na roa na hoe efatra ao anatin'ny ray andro fa talohaloha ireo zany tsy malafo mihitsy. Ny délestage mandritra ny mondial kosa etsakelan'izay no mampiayany ny mponina ankehitriny. Araka ny fanazavana azo teny anivon'ny Jirama androany, tsy misy intsony ny délestage eto an-drenivohitra fa saika fahasimbana mandalo no mahatonga ny fahatapahan-jiro. Mitombatra any amin'ny 700 anefa ny taham-panjifana jiro izay tsikaritra isaky ny 7 taona isiany mondial. Ho an'ny sapan'ny fitsinjaran'ny herinaratra sy ny fanambozanahary, teknisianina 300 nefa miasa andromanalina ankehitriny miatrika izany. Pejin'ny toe-karena mitony ezaka amin'ny fanatsarana ny fidira-ketra amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha nambara ny tale jeneraly ny Foibe Ketra nandritry ny fionany tamin'ireo mpandraharaha ara-batra sy ny fikambanam-ben'ireo orinasa androany. Efa misy ny fanalefahana ny sazy ampiarina amin'ireo tratrananao varotra tsy nisy faktiora nandritry ny be midiny izay nataon'izy ireo na ena hatramin'ny 530 isanjato araka izany ny lamany tokony alohan'ireo mpivarotra mpamongady ireo raha tokony ho 500 isanjato izany fiara-mientan'ny rehetra no ahafana manafoana ny sehatra tsy manara-dalàna raha nambara ny tale jeneraly ny Foibe Ketra hatrany. Ankizy roa samihafa no narian'ny iray aman-dreniny ka noraisy ny SPDTS na ny sendika misana ny asa sosialy vonjy-maika eny amin'ny Foibe nitoerany. Ny iray narian'ny ireny teny Anosy, ny iray kosa notsoahan'ny reniny. Nampitazomin'ny olona ilay zaza ka tsy hitsy analehany avy eo anahoana ny hafarany zaza tahaka ireny fanadihadiana. Zazavery tsy fantatra treto ny mombamomba azy. Nampitazomin'ny reniny olona ity zaza ity, milaza ilay reniny avy eo fa andeha hivoaka amin'ireny toeram-pitiovana ireny kinanjo tsy hita izay nanjavonany. Taka izany koa iaina kely tafasarika tamin'ireny ny teny Analakely. Taiza moa nareso mama? Tanalakely nanao enina? Nanao ina Tanalakely moa nareso mama dia tsy hita izy? Fito vary. Dia manana zoko moa iaina sa tsy manana? Mama. Iza ny anaran'ny zokony iaina? Yadrakely. Dia iza koa? Dia Sonia. Dia iza ny zandriny iaina? Falitina. Falitina. Dia ina ny asa mamany iaina kely? Matsaka. Matsaka? Dia fantatry lava ny biso makany? Firy? Biso firy? Telo. Ny lalana modiny tsy hitany aina. Raisina vonjy-maika eto amin'ny SPDTS aloha ireto ankizy ireo ireto. Efatra amin'ny talata no nipetrahan'izy roa tato amin'ity akany ity. Trano andraisana ireo ankizy marefo, ankizy niaran'ny herisetra, na ankizy very na tsy hita na narina. Amin'ny alalan'ny lettre de réquisition na ny fangatahan'ny polisy na ny ordonnance de garde provisoire izay omen'ny mpitsarany zaza tsy ampy-taona eto an-drenivohitra. Dia raha ny hevitra ato zao ny hevitra atao amin'ity anankiray ity, hevitra natao an'ny vavikely izy ity.
izay ahitana fandriana ho an'ny vavikely sy fandriana ho an'ny zazakely. Sahala amin'ity zaza ty zao ty zaza ty zao dia zaza somary ohatran'ny hoe nahareniny sokajiana zany ao anatin'ny antsoina hoe enfant abandonné ty zaza ty zany zao. Raha ny atao amin'ny efitra ilany ato indray dia ty efitra ty natao ho an'ny lakely ohatran'ity boikely ty zao izy indray dia tafiditra sokajiana ao anatin'ny antsoina hoe zaza very neny raha tsy amin'ny efitra anankiray atsy indray no andehanantsika dia ato natao ho an'ny tovovavy lehibehibe na ny vehivavy somary lehibehibe izay niarany antsoina hoe famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana moderna. Efa nahatratra 770 ny ankiziniditra teto tamin'ny taona 2014 raha toa ka miisa 710 izany tamin'ny taondasa. Atahorana hiakatra io izy io amin'ity taona ity. Raha ny lalàna misy ny zoafototra tokony hananany ankizy. Izany ny hoe tokony hiantoka ny zanany an-trano ny ray aman-dreny amin'ny andavanandro. Raha vao hitsakitsaka nefa izany, efa misy ny fanapahan-kevitra raisin'ny polisym-pirenena sy ny SPTTS. Voalohany indrindra zany dia fianakaviana biolojika niteraka ny tompona andraikitra voalohany tadiavina. Rehefa tsy hita io dia fianakaviana élargie sahala ny hoe dadabe sy bebe. Rehefa izay tsy hita ihany koa ireo dia eto Madagasikara efa misy rafitra petraka ny antsoina hoe famille d'accueil. Dikan'izay dia hoe fianakaviana eny anatin'ny fiarahamonina eny fa afaka mandray vonjy maika ihany koa an'io zaza io mandritra fotoana voafetra. Rehefa tena nikarohana ka tena tsy hita intsony mihitsy ny fomba ahitana ireo fianakavian'ireo dia izay vao mandeha any amin'ny listana enfant adoptable, izany hoe azo atsangana. Midika efa tsy azo atao zany mananganangana zaza fatany na mandraindray zaza fatany any anatin'ny tokantrano any. Ny mpitsaran'ny zaza ihany ny tompo teny farany amin'ny fanapahan-kevitra ho an'ny tranga tahaka ireny. Raha toa ka mihoatra ny 10 andro ny fijanonana eo amin'ny centre dia voatery atolotra ny fitsarana ny raharaha noho izany. Tapidalaka le very fanambola velona ny ankizy tahaka ireny. Ankalazaina isaky ny 20 Mey ny andro raisam-pirenena ho an'ny ankizy very. Ny voninkazo myosotis izay midika hoe azadinoana no marika ivelany ankalazana izany. Ny laharana 147 ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona no azo iantsona raha misy izany tranga izany. Vaovao serasera kosa indray no enona teny anivon'ny polisy misana ny adeloka ny talen'ny famoano amin'ny vondrona ultima media androany no ny lahatsoratra iray nivoaka tao anatin'ny gazety iray ny 7 aprily farany teo. Raharaha izay fanolanany amin'ny David Verly izay tokony orinasa Mad Africa Distribution resaka fanalambarakana diffamation nitoriany vahiny io azy na dia nampanantsona azy ilay vahiny voakasika ity raharaha ity dia tsy tonga androany ny talata ho avy izao kosa no voantso hiakatra amin'ny fampanaovana fanampanazavana. Resaka hélicoptère mantsy izy io. Hélicoptère le Niger tany Antsuir tany edinareo tamin'ny campagne présidentielle zay zany ny fotoaton'ilay izy dia mazava ho azy moa zany efa miaraka amin'izay ataontsika hoe lahatsoratra mikasika ny manodidina dia izy dia milaza fa dia hoe nanao diffamation taminy zay sy manely voavotsy marina zany. Amin'ny talata zany izy miaraka any amin'ny parquet bitatsika eo zany izy moa milaza fa hoe dia mandangy zay fa dia 8 ao zany zay laza. Amaranina ny fampahalalam-baovao maresaka avy any ivelany ny tanana sy ny tongotra no fitaovana tena azo sokajiana miasa be indrindra amin'ny vatan'ny olombelona ankoatry ny saina. Ny tanana no nampiasaina mafy ho an'ny lehilahy iray mamaky kanety miisa 770 tao anatin'ny 2 minitra voarakitra ho isan'ny zava-bita miavaka ao amin'ny bokin'ny Guinness 424. Raha ny fiheverana sy ny fijery azy, ohatry ny hoe mifono ny tanany ileto, saingy fonosana manify iarovana ny ozatra ny tanana hamaky ny vy eto ny tena antony. Zava-pisotra ao anatin'ny kanety 770 no nomena azy. Atsasalitatra ny ranom-boankazo ao anatin'ny kanety iray. Nainga tany amin'ny voalohana, mafy dia mafy tokoa ny tosika nananan'ny lehilahy. Nanomboka teo amin'ny 500 efa nihery ny natao aminy ary hita ny fahalefahan'ny tanan'ila mamaky izany. Teo amin'ny 500 efa nomboka indroa ny famakiana zava-pisotro iray. Nisy mihitsy aza ny tsy vaky noho ny avizanana sy ny arerahan'ny tanana. Teratany avy any Bosnia i Mohamed Kachimanovic 20 taona izy amin'izao fotoana izao. Fanatanjahantena manintona azy fony fahazaza ary tsy namelany ny fanamafisana ny ozatry ny ratsan-tanana. Fanambina petraka raha teo ny azy ka voavantany nisy ny fikarakarana ny lalao ny Guinness tany Sarajevo, Bosnia Herzegovina. Tsy nisalasala ny lehilahy ny Andry Anjara isedra ny mpifanandrina maneran-tany amin'ny famakiana ny kanety zava-pisotro amin'ny tanana.
ny atomboka tamin'ny famakina ny ranomandro ny vaingana tsara sy ny azo malemileny ny fianarana tamin'ny voalohany anamafisana ny tanjaka anana ny tanana rehefa nahazo traikefa roa taona teo eo vao ny atomboka ny famakina ny ireto kanety ireto inona ny fanana ny tanana mafy tsy toy ny an'ny olona rehetra ho an'i Mohamed nikojakozaina manokana ny ozatra amin'ny ratsan-tanana taorin'ny fanazara-tena natao tsy maintsy ho tandremana mba tsy nisy ny fahasamponana ny ihany koa ny fahalemena fahaizana manokana no nampiavaka azy eto amintsika tsy dia hisy anatra loatra ny tahaka izao na dia misy eto aza ny karazana zava-pisotro amin'ny kanety tahaka izao eo aloha ny hoe mila vola ny fividianana azy ireny ary tsy ny olon-drehetra no mahatakatra izany ny vidiny raha teo somary ambony kokoa ny tamin'ny zava-pisotro hafa mitovy aminy. Mifarina treo ny fampahalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ny valoran-tsasany kosa no anarahinao ny fampahalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ny tena kosa dia mimetraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.